Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo, Manarakani Izo, Algo, Nikaltao, envie de mirage. Lulchanao, ni Fampalalambavao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui se charme tel sous arrive. Lulchanao, ni Fampalalambavao. Nankatoavin'ireo solombavambahoaka avokoa ny fanitsina nentin'ireo olona tamin'ilay lalàna amin'ny feny Harena Kibonitany. Arak'izany, mbola hiditra anaty kitapom-bola hampanjakana ny vola, fa tsy hositrahan'ireo vondrom-bahoaka paritra hitsinja ra-pahefana mivantana. Tsy mbola nisitraka ny tamberim-bidy avy amin'ny fitrandrahana ataon'orinasa ambady vy, nanomboka ny taona 2022 ireo komunina maro voakasiky ny tetikasa hatreto. Dia azo mifanjakana fohy be ny vola raha nitatitra nataon'ireo ben'ny tanàna avy any an-toerana androany. Mihatsara ny vokatra sy ny kalitaon'ny jorofo ao amin'ny distrika Nantalata ao anatin'ny 5 taona farany, ho n'olom-boafidy avy any an-toerana. Miverina mifofotra amin'ity karazana voly fanondrany'ity ireo tantsaha noho ny fahasimban'ny tsena ny lavanilina. Noteren'ny ministra serasera sy ny kolotsaina ny fidy Andrazafiarson Francis na i Francis Turbo, ho filohan'ny filankevim-pitantana no mindany akamaroan'ireo mpikambana, nandritra ny fividianana ho malo ny mpanakanto Jojoby. Ataon'ny ministera ihany koa ny fomba rehetra tsy hampandely lalàna vaovao, natao ho an'ny nomdara ny fanazavana trano. Any velany, nitrangana horohorontany nahafatesana olona efatra indray tany Haïti omaly. Tsy mbola niena ihany koa ankilan'ny tondradrandro no noramikijana moizana ain'olona 270 tao anatiny andro vitsy. Mila fanampiana amin'ny maha-olona manoloan'izay ny Antsasamanila ny vahoaka Haïtianina amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Izay ny lohatenim-baovao ankasitrahana hatrany ny safidinao manjo ny fahita lavitra kolo amin'izao oro izao atena ny arahaba ary manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny afarany. Ibahana anatin'ny fampahalalam-baovao ny toeky tontolo ny toe-karena amin'ity alina ity sy ampiariana Harena Kibonitany no ndeha nokafantsika izay nankatoavin'ireo solombavambahoaka avokoa ny fanitsiana izay nentin'ireo olona tamin'ilay lalàna amin'ny feny Harena Kibonitany vaovao. Arak'izany tsy sitraka mivantana ny ristorona sy ireo aba sy etra avy amin'ireo Harena ao amin'ny komunina fa mbola hiditra anatin'ny kitapom-bola hampanjakana aloha ny vola izay tokony hositrahany izy ireo tranga izay tsy nankasitrahany sasany tamin'ireo solombavambahoaka raha ny zava-nisy teny anivo ny anteny mera-pirenena tamin'ity androany ity. Onona saina. Lany fandroany tena anivon'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza ny volavolan-dalàna fanavaozana ny fehezan-dalàna momba ny Harena Kibonitany eto Madagasikara. Ity volavolan-dalàna ity izay nitondran'ireo olona fantsiana rehefa nandalo teny amin'izy ireo ary izao nankatoavany solombavambahoaka izao. Raha ny zava-nisy teny Tsimbazaza nafampana ny adevitra noho ireo andiny sasany novain'ireo olona mifanipaka amin'ilay novolavolain'ireo solombavambahoaka. Raha tsy manaiky izany anefa ireto farany dia iveriny amin'ny lampamaitso anosikely indray ny raharaha. Nafana ny adevitra ary niditra tamin'ny fiatoana mihitsy aloha ny fivoriana. Gaga ny reto io vola io lazainy zana nefa hoe tsy atokisana ny commune zany fa aloha hijanona ny trésor dia ny trésor no mizara hatramin'izay volan'ny trésor zay nalaina tao karaha masify tany ny volan'ny subvention zay avany rehetra sahirana le commune vao mahazo an'ilay izy dia mbola izay ihany dia davondrareo atao amin'izy hoe aloha ty fanjakana no apetraka vola dia aveo izy no mizara azy lavina tanteraka izay satria tombontsoa inona nanaovana le code minier ho an'ny tombontsoa mba hoaka avany amin'izy le zavatra mivoaka amin'le minier avany amin'ny fokotany avany amin'ny commune dia le commune zany mbola verina tanin'andro ihany fa miandro zay hoe sitrapon'Andriamanitra ireo vinona mba tonga ny anay zay tiany ty ambonina taona atao vao io tokony izay any hoe voaka vola tonga dia andainy commune tiany ny commune dia samy miala zanako ka zay zavatra misy zay dia nangataka suspension izany dia suspension égale miandro consigne de vote hoe tsy maintsy zay le suspension amiko satria la nanaovana an'ity raha vao suspension commune ny RD zany groupe parlementaire mangataka satria tokony efa andeha nitsangatana nefa be dia be na izy menakavy eo aragna manakely izy
fa no nitratra le koasiny de vote de tonga de nangovotra dalo voaka de zay le zavatra misy anaraka an'izay zany hoe tsy maintsy le version-ny senano atao leo tsarainy tantara araka izany miatony fivoriana ary nivory ireo solombavambahoaka izay ny ankamarony IRD orairay ny janonana ny toy ny fotoana ary nanazava ny teboka mampifanditra ireo solombavambahoaka ny ministry ny arena kibony tany izay teny an-toerana ihany koa ny ankamarony ny fanamariana dia niopana tamin'ny somary fifamaliana eo am'de olona samihafa momba ny resaka artikla 290 tena niopana ny adievitra zany zay hitondrako ihany ny fanamariana hoe raha ny fomba fanao dia tsy maintsy aty amin'ny administration minière no manao ny ordre de versement an'ireo ristourna na redevance sarotra ho an'ny commune andretrarehetra any hoe tia misy vato mivoaka dia zao no valeur an'io fa tsy maintsy misy valeur internationale anaovana référence io dia miainga avy amin'io valeur internationale io ny anaovana ny dressena ny ordre de versement ana ristourna na redevance dia iny amin'izay zany mandeha makany amin'ny fandraisam-bola percepteur perception au niveau régional moa izy ankehitriny zany tamin'ity tapany faharoa ny fivoriana ity niroso tamin'ny fandaniana ireo solombavambahoaka ary noralian'ny antenemeram-pirenena avokoa ireo fanovana folo nentiny antenemeran-doolona nivoaka ny evitrany kosa Joas Eleonore solombavambahoaka ny vangaindrano noho ny tsy fitovinkevitra iny moa ny misy hoe unicité de caisse zany hoe rehefa miditra anaty kitapom-bola mpanjakana dia mifangaro amin'ny fidiram-bola mpanjakana rehetrarehetra ary hiara mahita hiara malala fa sarotra dia sarotra no iverenan'izany vola zany eny anivon'ny commune etsin-dan'izany koa araka ny hitantsika teo misy ny hoe rehefa misy ny fangatana alalana hitrandraka eny anivon'ny vondrom-bahoaka-paritra ifotony eny dia tokony akana hevitra ny eo anivony zany vondrom-bahoaka-paritra zany zay vao manapa-kevitra ny tompon'andraikitra ao amin'ny ministera zavatra lanina eto nefany dia mametraka hoe ny lehibe ny distrika no tokony hitarika ny komity izay tompon'andraikitra akana hevitra raha ny fiheverako nefa satria any fotony any anivon'ny commune na any anivon'ny faritra reny fitrandrahana reny dia tokony lehiben'izany commune zany na lehiben'izany faritra zany no mitarika an'le komity araka izany mbola lavitra ny fitsinjaram-pahefana ny zava-misy ankehitriny raha ity lalàna mifeny arena kibony tany ity no jerena ny fanjakana ihany no manapaka izay afaka hitrandraka na tsy ny fanjakana ihany no mitazona ny vola sy manomeny commune izay tiana omena sy amin'ny fotoana tiana anomezana izany amin'izao fahalaniny lalàna izao takin'ny solombavambahoaka ny fanefanany volan'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ara-potoana fa tsy tahaka ny zava-nisy hatr'izay mitohy mandraka ankehitriny mba ahoana kosa ary ny fomba nafainganantsika sy andoavantsika n'le vola tena mba ho tonga any amin'ny commune tsy haiko tokony mba ho atao périodique izy hoe isam-bolana ve sa isa telo volana fa tsy hoe 10 taona le vola dia any foana efa tapitra mandala le mera teo tsy afaka manao asa fampandrosoana loatra noho izay fahelan'izay fandoavany ny avy aty amin'ny fanjakana miverina makany amin'ny commune izay tsy tena toerana nandray anjara tamin'ny fampandaniana ity lalàna ity ny filohan'ny komision ny arena kibony tany sy ny loharanonkarena stratégique eo anivony antenemeram-pirenena ity volovolon-dalàna laharana ohatraohatra 5 bara 3 ity izay tsy hiverina eny anivony antenemeran-doolona itsony fa hiakatra avy hatrany amin'ireo antanatohatra isan'ny tokony ampanakery azy mazava ny sary misy ny solombavambahoaka miady zay tena hoe tombontsoam-bahoaka zay ao anatin'izay ary misy ihany koa ny solombavambahoaka miady ny tombontsoa ny fanjakana vohibe raha ny tantaratra tao anatin'izay fandiniana fandroany volavolan-dalàna ifezana ny arena kibony tany eto Madagasikara izay fa tsy mbola nisitraka ny tamberimbidy avy amin'ny fitrandrahana ataon'ny orinasa Ambadivy nanomboka ny taona 24 ireo komuna maro voakasiky ny tetikasa hatreto raha ny fitarainandreo be ny tanàna vao amin'ny distrika ny Moramanga zay tonga teto Andrenivohitra tamin'ity androany ity mandefa ny tamberimbidy ara-dalàna ny orinasa Ambadivy saingy ny fanjakana Vohibe no mangeja ny vola tokony hositrahan'ireo komuna kaomina enina raha ny distrika ny Moramanga no misy olana ankehitriny manoloana ny fatapahan'ny fisitrahan'izy ireo ny tamberimbidy avy amin'ny fitrandrahana ataon'ny orinasa Ambadivy
ankohatra ny fampandehanan-draharaha foto-drafitrasa maro no tokony ataon'ny komina amin'ny alalan'ny vola io no tsy tanteraka na mikatso. Komina Ambatofolo izay dia nisan'ny voakasika ny tetikasa Ambatovia ka nanomboka tamin'ny taona 2020 dia tapaka ny atao hoe restorana izay naloana Ambatovia tokony hiditra any amin'ny kitapom-bolan'ny komina. Izay nefa dia ny vahoakany aminay dia mangetaeta mba tianana foto-drafitrasa amin'ny alalan'io restorana io. Tao anatin'izay dia tsy nijanona fa nangataka fanazavana tamin'ny fitoram-panjakana ary nitaky an'izany zavatra izany ka ankehitriny hatramin'izao fotoana izao dia mbola tsy nivaly izany ka eto izay dia mbola manamafy hatrany mba hanamerena ny fanjakana n'io restorana io mba hiditra any amin'ny kitapom-bolan'ny komina satria izay dia mba manantena mba tianao foto-drafitrasa izay ilain'ny vahoaka any amin'ny komina misy anay ihany. Taorian'ny fangataham-panazavana nataon'ireo ben'ny tanàna mandrotsaka ny vola tokony hositrahan'ny komina araka ny tokony ho izy ny orinasa Ambatovia, ny fanjakana no mangejany vola antony hanaovan'izy ireo antso fanairana ny fanjakana foibe. Fanangatahana zany mba hivoahan'ilay vola anaovan'ny komina an'ilay tamberina andraikitra. Le vahoaka koa zany efa mangetaeta efa mitady an'io fampandrosoana any fotony io. Fa ny zavatra mampalahelo fotsiny Ambatovia miteny voalohany ara-dalàna le restorana minier. Fa fanjakana mihitsy tsy mamoaka an'ilay izy ka anaovana antso avy aminareo mpitondra fanjakana mihitsy zany mba havoaka le vola anaovan'ny komina tamberina andraikitra. Ary mbola mafisiny ihany koa le hoe tokony ame formation nareo raha lazainareo tsy mahay mitantana le ben'ny tanàna dia mafisina le renforcement de capacité an'le ben'ny tanàna ahafahany mitantana. Fiarahamonim-pirenena koa moa efa manome toky fa hanampin'ny komina amin'ny fitantanana. Noho izay antony izay no nikitian'ny komisiona misahana ny Arenan-kibon'ny tany teo anivon'ny anteny miram-pirenena ny andinin-dalàna mahakasika ny fomba fandraisan'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana ny vola avy amin'ny fitrandrahana tao anatin'ny code minier. Ho fitsinjovana ireo CTD napetraky ny komisiona ho azo isitrahana izy ireo mivantana ny tamberim-bidy saingy tsy neken'ny loholony izany nandritran'ny fandinian'izy ireo ny volavolan-dalàna ifezana ny Arenan-kibon'ny tany ary izao narahan'ny solombavam-bahoaka izao. Arak'izay fanadihadiana izay dia eto indrindra ny filohan'ny filan-kevitra kominaly avy ao Ambobary Moramanga amin'ity hala ity Andriamatoa Mahevason Victorien hitondra fanampanazavana mahakasika izay firotsahany tamberim-bidy avy amin'ny fitrandrahana ny Arenan-kibon'ny tany izay tapaka teny anivo ny anteny miram-pirenena tamin'ity androany ity nandritra ny fandiniana fandroany volavolan-dalàna ifezana ny Arenan-kibon'ny tany fa rotsaka eny anivo ny tahirim-bola mpanjakana ny tamberim-bidy avy amin'ny fitrandrahana tokony ho an'ny CTD zany hoe tsy misy intsony indray zany ny perception alasoritra ny zay vola tokony hiverina ho anareo zay Andriamatoa ben'ny tanàna miarabanao aloha tonga soa ato anatin'ny vavaonkolo amin'ity ala ity ary manahoana ihany koa ny fahitanareo an'izay. Miaraba ny mpanaraka fahitana lavitra sy ny vaovao ato amin'ny Kolo TV. Io ny tompony fahitana an'izay moa dia efa tapaka moa zay le volavolan-dalàna zay fa mirotsaka any amin'ny tapom-bola mpanjakana ilay tokony anjaran'ny komina. Ka ny zavatra angatahanay fotsiny amin'ilay famoahana an'ireo foto-drafitrasa maro tokony atao dia tsy tokony ho atao mitarozaka be zany fa efa miandro ny vahoaka efa liana ny vahoaka satria zavatra efa tokony atao hatramin'ny ela izy io. Manarak'izay moa dia misy ny atao hoe fonctionnement dia misy ny investissement. Ny investissement moa zany tokony hoe tantaniny any amin'ny fanjakana raha marina fa le fonctionnement zany mba tokony ho alefa any amin'ny tapom-bolan'ny komina anefana an'ireo indemnité karaman'ny mpiasa ny kojakoja maro ilaina ao anatin'ny komina dia tokony mba arotsaka kosa zany le fonctionnement ahafahan'ny komina manatanteraka. Fa raha ny zava-misy aloha hatramin'ny androany Andriamatoa filohan'ny filan-kevitra kominaly manahoana vongeja avokoa ve zay vola tokony hiverina ho anareo zay? Teny efa nanomboka tamin'ny taona 2024 zany fa nivoaka io note io fa tsy nisy vola nivoaka intsony tamin'io alalan'io restorana avy eo amin'ny fitrandrahana orinasa Ambatovia io makany amin'ny komina misy anay. Isan'ny antony tsy hanomeza ny fahefana mpanatanteraka an'izay anjara vola tokony hiverina aminareo zay aloha hatreto raha ny fanazavana azo dia ny hoe tsy ampy ny fahaiza-manao ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny fitantanana ireny vola samihafa na izany avy amin'ny fitrandrahana sy ny tetikasa samihafa ireny io ihany koa no mety isiny ny fanodikodinam-bola samihafa izay mety ataony ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa azy ka antony na tonga ny fahefana mpanatanteraka indray an'izay fanapahan-kevitra izay manahoana ny fahitanareo an'izay?
fahitanan'izay moa efa zay moa zany fanapahakevitra andraisan'ny mpanjakana entiny itazomana an'le vola nefa raha aminay manokana zany a tsy misy tonga dia nahay avy any akibondreniny zany fa tokony nisy zany famemezana renforcement de capacité na formation any be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy a mba ahafahany tantana tsara le fanaovan'izay toromarika zay izy ngamo tsy misy zay karazana renforcement de capacité zay tafiditra ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana ny mahakasika zay isan'ny avelo rano ny fitondrana ankehitriny raha teo amin'ny sehatra misy anay aloha dia mbola tsy ary nisy an'izay mihitsy atao amin'ny commune misy anay inona ary nisan'ny antso ataonareo manoloana an'izay ahafahany CTD ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana misitraka ny anjara vola tokony hiverina ho azy ireo ny antso ataonay zany dia miantso amin'ny fitondram-panjakana mba alefa mpandrosoana any amin'ny commune na ianareo ara no mitantana an'le volan'ny commune fa efa miandro ny vahoaka efa tsy indrindoana ny vahoaka satria arena be avy ao aminy no trandrahana lasa nefa tsisy tamberina ndraikitra miverina any aminy dia lasa izay mpitondra no mahazo tsiny hoe tsy mahay mitondra tsy mahay manao an'lefa mpandrosoana nefa izay dia tsorona amintsika miteny eto fa na resaka fourniture du bureau ara dia tsy paipaika mipiasa ao no ny esany nefa manana vola ny commune dia mampalahelo ny zavatra ohatran'izany ankasitrahany ianao Andriamatoa Maison Victorien tondra ny etaetan'ny commune maro mahakasika an'izay fitsinjarana sy ny fitantanana ny tamberim-bidy avy amin'ny fitrandrana ny arena kibonitany izay tokony hiverina ho an'ny commune izay sehampiariana lavanilina tsy mbola voavahatra amin'ny androany ny olana amin'ny sehampiariana lavanilina nateo azy ireo fivoriana sy fanapahakevitra samihafa nataon'ny fitondram-panjakana tsy navaolany reny raha ny zava-misy ao amin'ny distrikany Vohemara amin'izao fotoana izao mitotongana ambany ny clan lavanilina ary tsy mbola misy ihany koa ny mpividy hoy ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana onona saina tsy hain'ny fanjakana no mamany olona ny lavanilina sa inona tsy vahana tsotra izao io no fanontanian'ireo mpamboly any amin'ny faritra Sava manoloana ny zava-misy ankehitriny taona maro ny fanesy tsy nahitana mangirana ny vidim-bokatra tsy misy mpividy ihany koa miakatra ny vidim-piainana miakatra ny zavatra ilaigny andavanandro kanefa ny olana hitantsika fa ny vahoaka saiky miaigny amin'ny regny vanille ihany nefa ny vanille amin'izao fotoagna zao ty magnodidigna amin'ny 50 000 ariary nefa tsy dia misy ampividy akory izegny 50 000 ariary zegny zara raha mahita agny amin'ny 10 000 ariary raha vao mahita olona mpividy varotra fa tiantoka no ataon'ireo mpamboly amin'izao fotoana izao no tsy fisiany anikoanina raha ny fanazavana ary ina no mbola hidinan'izany raha ny zava-misy ankehitriny atahoragna amin'izao satria raha mahita ny fivakian'ny tsena agny amin'ny faritra Diana ao amin'ny distrikny Ambanja mahita zay efa eo amin'ny 5 000 ariary ny vidiny kilo ny vanille verte amin'izao fotoagna zao ty ka izegny no aneranay ny fitondram-panjakana satria ny aty amin'ny faritra Sava amin'izao fotoagna zao ty na ny vanille masaka magnodidigna amin'ny 10 000 ariary zegny manakory ny afarany fiainam-bahoaka aty amin'ny faritra Sava satria miankina amin'ny vanille tanteraka ny fiainan'ny vahoaka tsivina tsy vao izao ity olany lavanilina ity fa efa tato anatin'ny efataona farany no latsaka tao anatin'ny lavaka tanteraka ny sehampiariana tsy sarotra ny vahaolana ary efa narosin'ireo solombavam-bahoaka antoko politika mpandraharaha mpamboly fa ny fahalalahana tahaka ny nisy tany aloha no averina dia ho maro ireo mpanangom-bokatra ho avy ary hiakatra ho azy ny vidin'ny lavanilina manao be marena nefa ny mpitondra ary mandeha amin'izay saim-patany ka ny fananganana ny conseil national de lavanie ny fameram-bidy no nataony tsy nahitam-boka indray izany ka nanangana ny CVM na ny comité de lavanie à Madagascar izay nasolo ny CNV tsy nisy indray ny vahaolana satria olona avy amin'ny fanjakana foibe no mandrafitra izany raha marary ny sehampiariana lavanilina arak'izay mihatsara ny vokatra sy ny kilaony jorofo ao amin'ny distrika Nantala tao anatin'ny 5 taona farany no olom-boafidy avy any an-toerana miverina mifofotra amin'ity karazana voly fanondranyity ireo tantsano ny fahasimban'ny tsena lavanilina isan'ny olana mianjady azy ireo ao anatin'ity sehampiariana jorofo ity ankilany tsy misy na tsy ampy ny tohana avy amin'ireo ministera pia sy ny mpiara-mimbonantoka samihafa onona saina ankoatra ny lavanilina izay maha kapitaly mondial Nantala isan'ireo ny tanany loha laharana tamin'ny famokarana jorofo ihany koa ity distrika ity raha teo amin'ny sehatra nasionaly
Niena nefa ifamokarana jorofo io nanomboka ny taona 2000 izay nakivy ireo mpamboly. Tsy ahivana nandravarava tany amin'ny tapany avaratry ny nosy ny rivodoza udata amin'izany fotoana izany ary potika tsy nisy niraisina ny volo jirofo ka nakivy ireo mpamboly. Taty aoriana manomboka miverina indray ny laza jirofo any an-toerana fa indrindra nanomboka tamin'ny fotoana nisy olana teo amin'ny CA-Pierina Lavanilina. Efa manomboka mamokotra zany, efa manomboka mamboly mihitsy zany ny vahoaka agny. Fa maromaro ny tany nandehanako amin'ny tany misy jirofo zay hoany misy vokotra jirofo dia tena mbola milamindamigny zany ny fiainam-bahoaka zany raha jerena satria ny vidim-bokotra amin'ny jirofo zany mbo somary mbola tsara. Magnotany ny vahoaka zany aloha mbo mamboly jirofo koa, mamboly kafe amin'izay fotoana zay zany mbo misy sahirany kely amin'ny araiky igny mbola milamindamigny foana zany. Magnotany ny ministère-ny agriculture koa zany hagnampy amin'ny masomboly amin'ny resaka jirofo satria io zany isan'ny fagnampianan'ny vahoaka zany. Manodidina ny 2,4 ariary hatramin'ny 7,4 ariary amin'izao fotoana ny kilaon'ny jirofo any amin'ny faritra Sava miankina amin'ny kalitaony. Mihatsara ny famokarana jorofo eto Madagasikara araky ny fanadiadinana raha tsikiny ary tafiakatra eo amin'ny larana voalohany amin'ny fanondrana izay vokatra izay isika raha ny tamin'ny taondasa eto indrindra Ilariana Soloniaina amin'ity ala ity hitondra fanampanazavana bebe kokoa mahakasika izay. Nihatsara ve ny vokatra sahina no antony izay Ilariana Soloniaina. Miaraba anao Iva ary miaraba antsika mpanaraka ny fampalam-baovao ny tokantrano any. Iaraka izay nambaranao zao Iva dia nisy ampiarina jorofo tokoa no entina voaboasana amintsika amin'ity alina ity satria dia isan'ny vaovao nisongadina fahalarana voalohany amin'ny fanondranana jorofo eran-tany i Madagasikara tamin'ny taondasa raha toka i Indonezia hatrany no nitondra izany larana voalohany izany tao anatin'ny 10 taona. Anton'izany ny filan'ny Indonezia ity vokatra ity betsaka ary ny 90 isanjato ny jorofo vokarina dia lany ao an-toerana ihany. Io ihany koa ny faratsi'ny toetry ny andro tany an-toerana tao anatin'ny 3 taona lasa izay isan'ny nampiana ny tany fanondranana ho an'ity firenena ity. Na izany aza mijanona ho firenena voalohany mpamokatra jorofo betsaka indrindra eran-tany i Indonezia ary faharoa manaraka azy ao i Madagasikara araka ny hitantsika amin'ny sary. Resantsika kely ihany koa Iva mahakasika ny Tanzania izay isan'ny miezaka mampitombo ny vokatra ao amin'ny fanondranana amin'ity CA-Pierina jorofo ity isan'ny vinan'ity firenena ity moa ny ampitombo ny vokatra ondrany amin'ny taona 2022. Fa koatra ny Indonezia sy Madagasikara Ilariana Soloniaina izavy ireo firenena mpamokatra jorofo ihany koa ary izavy ireo firenena lohalarana amin'ny fandraisana ny vokatra jorofo avy amin'ireo firenena ireo. Misy 10 ireo firenena tena mpamokatra jorofo eran-tany dia i Indonezia mazava ho azy, Tanzania, Madagasikara, Sri Lanka ary Comores samy anatin'ny fanatsarana ny famokarana avokoa ireo firenena ireo amin'izao fotoana isan'izany Madagasikara izay voakasika ny rivodoza farany teo ary mety hisy fiantraikany amin'ny fanondranana amin'ny taona ho avy. Mahakasika ireo firenena atao hoe mpanafatra ny vokatra jorofo maneran-tany kosa dia i Inde no firenena voalohany mpanafatra izany no ny filan'ity firenena ity amin'ny resaka episy na hanitra isan-karazany amin'ny sakafo raha toka fikirakirana fanafody na ireny karazana huile essentielle ireny ho an'ny firenen-kafa tahaka ny États-Unis, Singapour, Émirats Arabes Unis ary Allemagne. Akasitrahany Ilariana Soloniaina nitondra an'izay fanampanazavana mahakasika ny CA-Pierina jorofo izay haingany mba tsy hotradoza tony CA-Pierina Lavanilina amin'izao fotoana izao ity CA-Pierina iray manomboka miarina ity eto Madagasikara fa natomboka tao Antsirabe androany ary haritra 3 andro ny fiona-be paritra ho an'ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Tanjon'izao fiona-be paritra izao ny fametrahan'ireo rafitra ny FFKM rehetra manerina Madagasikara. Ny FFKM izay andro maso irotsaka antsehatra amin'ny fanaraha-maso amin'ny fividianana tonga tany an-toerana nanotron'izao fotoan-dehibe izao ny olona avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Teto amin'ny FJKM vato fotsy Antsirabe no nanokafana ny fiona-be paritra ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM androany fa 7 volana Jona 2024. Nisy tamin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry teto amin'ny faritra Vakinakaratra no tonga nanatrika izao fotoan-dehibe izao ary anisan'izany ny lohan'ny Madagasikara izay voafidy tato anatin'ny faritan'Antananarivo avy amin'ny antoko MMM. Tanjon'izao fiona-be izao ny tonian'ny FFKM
dia nifamelomana sy fanetsehana indray ireo rafitry ny FFKM rehetra manerana ny Madagasikara. Eo ihany koa ny fametrahana sy fananganana ireo andromaso amin'ny firotsahan-tsehatra eo amin'ny fanaramaso ny fifidianana izay ho atao eto amin'ny firenena amin'ny ity taona ity. Ny FFKM mijery ny raharaham-pirenena ary manaramaso ny raharaham-pirenena. Ao anatin'izay no ifampijerena ihany koa sy fanakalozan-kevitra hoe inona no hanatsarana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny, inona ihany koa no azo hoentina satria io andromaso FFKM io moa ilay isehatra amin'ny fanarahamaso ny fifidianana satria ny FFKM ataoriana ny komity foibe tany Ambatondrazaka tamin'ny volana Novambra 2024 dia nanapaka hoe hirotsaka an-tsehatra amin'ny fanarahamaso ny fifidianana ny FFKM. Ka noho izany dia tsy maintsy hatsangana aloha ny rafitra mba ahafahana manana an'izay mpanaramaso ny fifidianana asehaka ny bureau mpifidianana rehetra manerana ny nosy izay. Zava-dehibe hoy ny lohan'ny Madagasikara izay voafidy tato anatin'ny faritany Antananarivo indraikitra izay ho raisy ny FFKM eo amin'ny raharaham-pirenena indrindra fa ny fanarahamaso ny fifidianana. FFKM amin'ny fijeriko azy mandray ny andraikiny izy manoloana ny raharaham-pirenena akavitsiana angamba ny firenena hoe hidiran'ny fiangonana ny resaka fifidianana fa raha toa misy izay zavatra izay aty amintsika dia misy dikany zany ary tokony tonga saina amin'izany ny mpitondra firenena. Araka izany dia haritra 3 andro ity fihaonam-be-aparitry ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM ity izay atao eto amin'ny faritry Vakinakaratra. Dia izay ihany koa no entina misento vetivety ao anaty doka fohy amin'ny toy ala ity ny fividianana ny filohan'ny filakevim-pitantana no mindaza nisy ny atsindrina ataony ministry ny serasera sy ny kolotsaina ho ny mpanakanto jojoby tamin'ity androany ity. Io ihany koa ny ady amin'ny jontsy ara-dalàna izay manana olana no tsy fampiana ratsolika ho an'ireo sambo anaovana ny fanarahamaso amin'izao fotoan'izao hampany amin'ny fanadihadiana azy vavao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Balik om 40+ manomboka amin'ny 700 monja isan'andro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo. Fa inona ny mbola mavarinanareo ao? Isakafo amin'izay? Balik mamiratra no aviko. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita huilerie industrielle de Tamatave misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Wow! TapTap Send arrive avec une surprise en juin. Restez connectés. Andao ilalao fa loka maro no zarainy ampitomboiny vitanao fa mety azahoana hatra amin'ny fiarakodia. Fiarakodia tsotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle à la vache qui rit N misy sary personnage Disney samihafa apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone nanao ataova anaty valopy arahatero mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590 ny fisariana dia atao amin'ny alarby fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. Fiantsaka miavaka sy mahavarina reharesy lovany aty aoriny tongana vao maizy atsika io arena mipetraka toy ny hoditry izy matezaka nefa malefaka tontolo vao manoka baravarana nisy ainga vao isika gasy mirehadre mananazy mianjaiko ohatrany hoe manalazy navelany io maly banjinana no avy mahafapoany indreo mpianakavy teneno anazy averindriany isika gasy aigle d'or
TapTap Send arrive avec une surprise en juin. Restez connectés. Tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao mamena ny araba tombokilasy tombovavy tontolo ny kolotsaina vetrany no ndeha anokafantsika izay. Notereny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ny fidy Andrazafiary San Francis na i Francis Turbo ho filohan'ny filakevim-pitantana no mindany ankamaroan'ireo mpikamba eo anivon'izany filakevim-pitantana ny ofisy-pirenena ho an'ny zony mpamorona na ny omda izany nandritra ny fividianana natao omaly hoy ny mpanakanto Jojoby tamin'ity androan'ity araka ny feo mandeha ihany koa amin'izao fotoan'izao ataon'ny ministera ny fomba rehetra tsy ampandely lalàna vaovao natao ho an'ny omda hoy hatrany ny fanazavany mpanakanto ity Henri Florian. Notanterahana omaly ny fivorian'ny filankevim-pitantanany OMDA na ny office malagasy des droits d'auteur fotoana izay nanaovana ihany koa ny fifidianana izay ho filohan'ny filankevim-pitantanany eo anivon'ny OMDA na ny PCA izany. Kandida miisa roa no nifaninana tamin'izany teo i Francis Turbo ary ny mpanakanto Jojoby. Lano filohan' izany filankevim-pitantanana izany indray i Andrazafiary San Francis na i Francis Turbo tamin'ny Latsabata 20 tamin'ny 20. Marina fa mpikambana misa 20 amin'ny 20 no tonga nanatrika izany fotoana lehibe izany ery kosa nanome ny taratasy fanomezan-dalana na ny procuration. Noteren'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny fidan'ny Francis Turbo avokoa ny ankamaroan'ireo mpikambana eo anivon'ny filankevim-pitantanana ny OMDA hoy ny mpanakanto Jojoby. Ny mandrafitra ny filankevim-pitantanany OMDA manko ny maro amin'izy ireo zany dia ireo tanora vaovao. Ireo tanora vaovao reo zany ireo zany le isan'ny mihevitra fa izahay zoky dia ny angarana izay foana no nomena vola be tao amin'ny OMDA zany zay aloha tsy marina fa hoe zay zany no naheliny ministera tamin'ny fotoanandro no entin'izy ireo ny taona ny tanora anoanga ny tolony talohany zay ny fidy izahay efa nahazo vaovao hoe efa nahazo teny avy tamin'ny ramatoa ministra daholo ny mpikambana ao amin'ny filankevim-pitantanana izay lany indrindra reo solon-tegnan'ny ministera ny vola ny solon-tegnan'ny ministera solon-tegnan'ny fanjakana zany zay lany tao zany araka ny vaovao reko fa io vaovao reko hoe efa nahazo teny izy reo Francis Turbo no fidina anoizan'izy reo zany ny tiany atao. Namafisy ny mpanakanto Jojoby ihany koa fa efa mandeha sady ny feo amin'izao fotoana izao fa ataony ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny fomba rehetra anakanana ilay lalàna izay mamaritra ny satany OMDA izay efa lany teo anivon'ny anteny miram-pirenena farany teo. Vaovao reny sofoko avy amin'olona magnodidina zany hoe ekipan'ny ministera ny kolotsaina zany izay manana ny kendriny sy ny kajikajiny ary zay tsy mankasitraka na alany igny lalàna mamaritra sata vaovao itondrana ny OMDA igny ny ekipan'ny ministera zany no maro anisa ao amin'ny filankevim-pitantanany OMDA. Nisy ny teny tamiko hoe ny kajikajin'izy ireo aneka tsy amoaka igny lalàna mamaritra sata vaovao itondrana ny OMDA igny ho sakanan'izy ireo amin'ny fomba rehetra zay vitany zany ny lalàna eto ndray zay miandry. Teboka maro no andrasan'izy ireo amin'izao fahalaniny filohan'ny filankevim-pitantanana izao eo ohatra ny fandoavany volan'izy ireo sy ny fanatsarana ny fomba fiasa maro samihafa ary ny fanamafisana ny fiarovana ny zon'ny mpamorona. Andrasana ihany koa ny mety ho fanehoan-kevitra ireo mpanakanto hafa malohany ity raharaha OMDA ity. Tsy aivana fa efa nisy ny fihetsiketsehana lehibe nataon'ireo mpanakanto izay manohitra ny fidirana an-tsehatra diso tafahoatra ataon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny raharaha ny tokantranon'izy ireo ity ka andrasana ihany koa ny mety ho toy ny raharaha araka izany. Fa notanterana tamin'ity androan'ity ny fisariana ny loka ho an'izay tsara vita na nandritra ny tombola lehibe izay no karakarainy lavasy-kiry ny arahana tamin'ny arany asa tamin'ny adisnay mbola maro ny hetsika atao sy ny loka ho zaraina ho ampanjifa ho ny tompon'andraikitra Gaeton Andriatsilava.
ho fanamariana ny fiarany lavashkiri sy ny Disney nisy ny hetsika natao maneran-tany ka isanana tanteraka izany tsika teto Madagasikara tamina lalany tombola lehibe nanomezana loka maro an'ireo mpanjifa ka nandray anjara tamin'ny lalao no tanterana androany ny fisariana izay tsara vitana tamin'izany raha toka nanomboka tamin'ny 1 Martsa ny farana androany ny fahafana mandray anjara voalohany ny fandraisana anjara nanahoana ilay hoe voasarika tao anatin'ny maro le tomobile le tomobile ho azy io avy eo fa impiry aloha nandray anjara valompienina hitanareo amin'izany valompienina ray zay ny lasa mbola manana chance anankidimy izany loka maro no nizaraina ry anisan'ny tena loka lehibe goavana izay nanamarika tamin'ity taona ity dia ny fiarakodia moa zany izay tazantsika tao aorinato ankoatran'izany dia tsara mariana fa ny fomba fandraisana anjara dia fanangonana ireo etiketina lavashkiri misy personnage Disney enina samy hafa dia nangonina ka natao tanaty valopy nalefa taty amin'ny somadisy tsara lany dia isorana manokana ireo mpandray anjara rehetrarehetra ny mpakafy lavashkiri fa tena maro dia maro ny fandraisana anjara tonga tato dia mampirisika foana ny lavashkiri moa zany izay tia amehany tsara sy ny mamy antrano any mpakafy dia mbola ho avy ny zavatra hafa fa zay aloha ny androany tamin'ity indray mitoraka ity dia fifaliana ho anay no mizara ho an'ny rehetrarehetra fety sy loka mahafinaritra ohatr'izao dia androany no sady fetifety miaraka amin'ny momota ihany koa no fisariana araky ny mahatombola azy moa zany tsy afaka tena mbola hoe nanisa hoe firy ilay participation fa raha vinavinanay tsy latsaky ny ataoko hoe 10 000 participation anoany angambany farafakeliny nangarahara tanteraka ny fisariana natao androany izay teo ambany fiahiny commissaire au jeu sy ireo mpanjifa tonga marobe teny an-toerana nisy ihany koa ny fampifaliana sy fanentanana natao momota mbola isy ny fotoana izarana amin'ny fomba ofisialy ny loka ho an'ireo sara vitana izay voasarika androany mbola maro ny hetsika ho karakarainy lavashkiri raha ny fanazavana hetsika izarana fanomezana ho an'ireo mpanjifa fa ho tanterana mandritra ny 3 andro ny 9 ny 10 sy ny 11 jona zao eny amin'ny CCI vato ny moto show hetsika izay natao ampafantarana ireo karazana kodiaran-droa sy ny tontolony ary misy ihany koa ireo démonstration na fampisehoana samihafa ary ny avarotra fampiratiana hifampitoana mandritra ny atelona dia ny daty ny 9, 10 ary ny 11 ny volana jona ho avy izao eny amin'ny CCI vato indray ny mpakafy ny kodiaran-droa amin'ity farapara ny herinandro ity ao anatin'ilay hetsika moto show ny moto show izay hetsika natao hampivondrona ny ireo mpakafy kodiaran-droa izay irahana amin'ireo mpivarotra moto isan-karazany fa eo ihany koa ireo mpivarotra kojakoja mpampiasa amin'ny moto izay hotron'ireo fikambanana kodiaran-droa maro eto amintsika programa hita mandritra ny 3 andro dia eo aloha ny fampiratiana varotra fampiratiana dia eo ny fatentanana misy ny fandraisana anjaran'ireo club na moto rehetrarehetra izay anao karazana démonstration eo ihany koa ohatra ny enduro challenge izay circuit anankiray lehibe ho transformentsika ao anatin'ny CCI moa zany amin'ny fotoana io ny hetsika moto show dia natokana ho an'ny rehetra raha anasana ny mpianakavy moa zany eo ny mpakafy moto izay inonay marimarina fefa ho avy amin'ny fotoana io fa indrindraindrindra ihany koa ho an'ny mpianakavy ho an'ireo izay mate hiala voly mba te hamatatra sy hijery hoe manahoana marina moa zany tontolon'ny moto dia entanina ianareo any moto show hiavaka tanteraka ny hetsika mitindry amin'ny toraka ity no ny fisian'ireo démonstration maro samihafa sy ny fampianarana ny ankizy hitondra moto amin'ny alalan'ireo moto natokana ho an'ny ankizy premier tour des roues pour les enfants iarana amin'ny 100% moto dia misy ny moto kely natokana ho an'ny ankizy kely dia amin'ny fotoana io zany izy no mianatra zany hoe tonga dia karazana encadrement no hoentin'ny 100% moto amin'ny fotoana io fampahafantarana le izy ary ny tena mampiavaka azy moa zany dia ny anaovantsika circuit anankiray na enduro iarahana amin'ny 100% moto ny moto show dia ho tanterahana eny amin'ny CCI eny vato ny 9, 10, 11 juin ho avy izao izay anasana antsika rehetrarehetra misy ihany koa ny stand maro samihafa mandritra nyity atelona ity dia ny 9, 10, 11 jona ho avy izao eny amin'ny CCI ivato
fa ho fanatsarana ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana hanohana ny tetika asa digitalisation eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ny banky iraisam-pirenena manomboka izao mbola maro ankila ny ezaka mila atao eto Madagasikara ho fanatanterahany raha tsy ilaza afa-tsy ny fampiofana ny rotan-tsaha. Mbola maro ny olona tsy mahalala ny tontolo nomerika sy ny digitalisation eto Madagasikara. Teknôlôjia izay ampinga iray ahafahana mampandroso ny firenena raha voafesy miasa araka ny tokony ho izy. Isan'ny heroson'ny banky iraisam-pirenena sy ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra amin'izao ny fampiasana ny tontolo nomerika eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana. Noho izany, sehatra mamelona olona maro eto Madagasikara. Mbola maro nefa ny olona mila vana ho fanatanterahana izany. Ny olana araka efa nitenena teo moa ny voalohany aloha zany dia ny olana hoe financement satria le projet digital fantatsika fa hoe mila financement ireo projet ireo. Ny olana faharoa dia ny compétence satria fantatsika fa ny compétence eto Madagasikara dia vitsy amin'izany transformation digital zany dia mila manafatra ny compétence any ivelany foana ka izay ny mahasarotra an'le projet na transformation eto Madagasikara. Fatelo dia efa nitenen'ny Banque mondiale teo moa zany le hoe accompagnement au changement, fampiarahana ny vulgarisation le olona amin'izany hoe digital zany ahoana ny mampiasa anazy satria na vita ara le projet ka tsy mampiasa le olona dia tsisy dikany zany le projet. Donc ijerevana le mametraka le projet fa jerevana koa hoe ahoana ny mahatonga an'le projet maharitra dans le temps amin'ny fampiasana anazy. Isan'ireo tetikasa tanterana anatin'izany ny fametrahan'ireo kavinomby. Ny zavatra misy amin'izao fotoana dia tena hoe ao anatin'ny famolavolana izay miaraka amin'ny ministère miandraikitra ny développement numérique zany ao anatin'ny atao hoe mise en place na stratégie nationale de l'agriculture numérique zany zao fotoana izao. Dia misy koa ny efa projet ohatran'le voateny teo hoe misy ny projet boucle na ataoko hoe kavinomby électronique dia etsy koa misy projet an'ilay atao hoe karatra mpamokotra na carte producteur efa malaza moa izany amin'ny région any fa izay angalana an'ireo atao hoe antotanisa sy ataoko hoe anomezana ataoko hoe carte nareo boucle physique mba ahafahan'ny ministère sy ny fanjakana amin'ny ankapobeny manao an'izay atao hoe système d'identification sy de traçabilité izay sy mampiasa ny données ao anatin'ny. Ny tanderan'androany ny fionana teo amin'ny tompon'andraikitra sy ny teknisiany eo anivon'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao arakaja mirindra sy ireo solon-tenan'ny banky iraisam-pirenena. Nametrahana ny paikady sy nandrefetana drafitra ho fanatanterana tetikasa firosoana amin'ny digitalisation eo amin'ny sehatra ny fiompiana sy fambolena eto Madagasikara. Fambolena sy fiompiana izay ho ampitsika jono izy ho amin'ny androany. Misy ny fitaovana fa tsy ampy ny solika ampiasaina ahafahana manara-maso ireo jono tsy ara-dalàna. Ho ministra ny jono sy ny toe-karena manga tamin'ity androany ity misy ny olana rabola amin'ny fampiasan'ireo fitaovan'ireo raha ny fanazavana. Manoloan'izay miantso ireo ministera rehetra sy ny mpiara-miombona antoka hifarimbona ahafahana miady amin'izay jono tsy ara-dalàna izay ministera tompon'andraikitra tamin'ity androany ity fitinykolona. Iray amin'ireo firenena manana sambo betsaka ahafahana manara-maso ny jono tsy ara-dalàna i Madagasikara raha ny tatitra minisitra ny jono sy ny toe-karena manga. Miisa 40 ireo sambo ireo amin'izao fotoana. Manoloan'izany tsy misy ny enti-manana ahafahana mividy ireo solika raha ny fanazavana. Tsara ny manana an'ireo fitaovana ireo outil rehetrarehetra izay nisoniavintsika rehetrarehetra fa tsy maintsy tadiavana ny enti-manana rehetrarehetra ahafahana manatanteraka an'izany. Ny valin'ilay fanontaniana zany dia hitady an'ilay enti-manana atsika ankoatran'ireo izay efa ananantsika satria tsy national no resahana eto fa régional. Zany hoe firenena maromaro 125 litres par heure ny consommation ny sambo. Tsara ny mahazo sambo fa ny tadiavanao le carburant rehefa aveo. Zay no lan'ny sambo fa mbola ambony ny atsantsa le niresahako an'ireo teo 150 à 200 litres par heure. Ny fanontaniana mipetraka ankehitriny dia hoe aiza avokoa ary ny ananatsika n'ilay carburant afatsika mampandeha an'ireo sambo 40 reo. Zay mahatonga atsika mitady an'ilay ressource. Zay ny tadiavantsika azy. Iray amin'ireo manome fanampiana ny fanjakana malagasy amin'izany ady izany ny masovo miasa sy monina eto Madagasikara. Zava-dehibe raha ny fanazavana ny fanaraha-maso ireo sisin-dranomasina ahafahana miady amin'ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena. Ilaina ny fiara-miasa amin'ireo ministera maro ahafahana miroso amin'izany raha ny fanazavana trany. Experiences that the United States shares it's exactly that. We have
Efa voalaza teo, efa tao anatin'ny taona maro Etazonia no niady tamin'ny fanondranana tsokosoko sy ny jony tsy ara-dalàna. Ny olona anatin'izany jony tsy ara-dalàna izany dia tsy mijanona hatreo fa mila fiarah-miasa ny amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ny tafika an-dranomasina. Araka ny nambara teo dia ankasitrahanay ny ezaka efa vita fa ny torohevitra farany dia miantso ny fiarah-miasa amin'ny ministera rehetra satria tsy anjaran'ny ministera ny jony irery izany fa fanamby izay iarahan'ny ministera rehetra miara-misalaha. Together on this issue which is much larger than just the Ministry of Fisheries. Nandritra ny 3 andro no nitotosaina ny atrikasa ahafahana miady amin'ny jony tsy ara-dalàna niarana tamin'ireo firaisamonim-pirenena sy ny mpiara-monantoka. Eo am-piandrasana ny famatsim-bola ahafahana mampiatra izany ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana azo tamin'ny ministera. Misy ny fitaovana fa tsy ampy ny solika asa manahoana ny fandrindrana ny asa rehetra ao anatin'izay fa ilaina ny fihinanana sakafo mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ahafahana mitsinjo ny fahasalaman'ny vatan'olombelona. Hoy ny teo anivony ny FAO miasa eto Madagasikara ho amin'ity andro iraisam-pirenena amin'ny fiarovana ara-tsakafo ity. Lohahevitra no hamafisina ny fihinanana sakafo manaraka ny fenitra ahafahana manavotraina maro eto Madagasikara. Zavatra roa tsy afaka misaraka ny fihinanana sakafo amin'ny habetsaka manaraka ny fenitra sy ny sakafo mitondra hery fiarovana ho an'ny vatan'olombelona. Raha ny fanazavan'ny FAO manavotraina ny fihinanana sakafo manaraka io fenitra io no mafisina tamin'izany ny sakafo vokatra eto an-toerana izay tokony hanaraka izany fenitra takiana izany ary tsy ahina amin'ny fahasalamana. La notion de sécurité ici implique ny tiana tongavana amin'ny resaka fanjari-tsakafo eto dia ny fihinanana sakafo mifanaraka amin'ny fenitra takiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ato anatiny. Manoloana izany, torohevitra miisa 3 no zaraiko izay antenaina fa anovan'ny fihetsiky ny tsirairay amin'ny andavanandro. Ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana, mila hapetraka ny fenitra ho an'ny fanjari-tsakafo sy ny kalitaon'ny sakafo jifain'ny mponina. Faharoa manaraka izany, tokony miasa araka ny tokony ho izy ny tompona ndraikitra izay manara-maso ny fanjifana sakafo. Ary fahatelo farany, tokony hitsinjo ny fandrindrana sy ny famatsiana sakafo manerana ny nosy ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny. Des normes visant à préserver l'approvisionnement alimentaire de notre pays. Androany fitotoana no andro iraisam-pirenena amin'ny sécurité sanitaire des aliments. Lohahevitra nosafidian'ny FAO amin'izany ny fihinanana sakafo manaraka ny fenitra ahafahana manavotraina. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny kolotsaina. Ho tanterana ny 9 hatramin'ny 12 ny volana jona zao ny andian'ny fafito amin'ny festival du film européen eto Madagasikara tanjona ny ampafantarana bebe kokoa ny kolotsaina sy ny anetanana ny olona iady sy aro ny zon'olombelona ka tsy hisy ny fanilikiliana eny anivon'ny fiarahamonina na iza ka eton Andreatsilavo. Mety ho taratry ny firenena iray sy ny tantara ny arindrindra ny kolotsainy ny horonan-tsary. Ny horonan-tsary ihany koa no fitaovana iray ahafana mampita hafatra sy manova fiarahamonina. Araka izany, miroso amin'ny andian'ny fafito ny festival du film européen izay ho tanterana ny 9 hatramin'ny 21 volana jona ho avy izao eny amin'ny Cinepax Ambodivona. 8 ary aseho mandritra ny 3 andro ireo horonan-tsary malagasy sy horonan-tsary vahiny. Aorian'ny horonan-tsary iray isy ny dinika fifanankalozan-kevitra. Tanjona amin'izany ny fanentanana ny olona iady sy aron'ny zon'olombelona ary koa hiala amin'ny fanilikiliana na iza na iza. Qu'est-ce que le cinéma? Est-ce que ça doit être seulement un divertissement? Inona ny cinéma? Fialamboly ihany ve sa tahaka ny ara rehetra? Fitaovana ahafahana mitodika amin'ny fiarahamonina sy ametrahana fahantaniana amin'ny fomba fiainantsika miaraka eto an-tany sy ny sisa. Raha miresaka valeur sika na zon'olombelona dia irasan'izao tontolo izao. Ezahako amin'ny ankapobeny tsy teny ireo valeur européenne fa ireo valeur izay arovan'ny vondrona européenne. Tsy hoe any Eropa ihany ireo, fa fandeferana sy ny zon'olombelona dia iraisan'izao tontolo izao. Matetika voaraikitra amin'ny fitaovana any amin'ny firenena mikambana, araka izany dia mahakasika ny firenena rehetra maneran-tany. En général des Nations Unies, donc qui engage tous les pays du monde. Ho tonga eny an-toerana araka izany ireo mpamorona sy mpanatotosa horonan-tsary malagasy, ka izy ireo no hitarika sy hanafana ny fanankalozan-kevitra. Isan'izany ohatra ilay horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Jo, Petite Mélodie ary Mamody. Marina, maimaimpona ny fidirana eny amin'ny Cinepax Ambodivona mandritra ity festival du film européen ity. Miasimba ny tontolo iainana eto amintsika amin'izao fotoana izao ary isan'ny miaripaka ny ala.
afaka entanina amin'ny alalany zavakanto sy kolotsaina ny daolobe hiarovan'izany tontolo iainan'izany amin'izao fotoan'izao. Hoy teo anivony Aodry Gaskarako izay niroso tamin'ny hetsika fampahafantaran'izany tamin'ity andro an'ity. Tsy ampy ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny olona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ankehitriny. Araka izany, ny roso amin'ny fanentanana sy ny fampitana hafatra amin'ny alalan'ny zavakanto, ny kolotsaina eto an-toerana ny Aodry Gaskarako, izay natomboka androany. Hetsika fampahafantarana ny fiarovana ny tontolo iainana sy fampifandraisana ny zavakanto amin'izany. Aodry Gaskarako. Aodry Gaskarako hetsika akarakarain'ny Malagasy Brand Communication ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana izay tamin'ny 10 jona teo. Ny tanjona amin'ny hetsika Aodry Gaskarako dia voalohany indrindra aloha ny fiaraha-mientana, fanentanana ny fanentanana ny daolobe ny Malagasy, ny tanora indrindra sy ny ankizy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanandratana ny zavakanto ihany koa. Izany hoe ampiarahana dia ny kolotsaina zavakanto sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary anentanana ihany koa antsika rehetra ny tsirairay avy fa afaka samy mandray anjara manao ny fihetsika kely eny amin'izay misy anazy tsirairay avy any ho fiarovana ny tontolo iainana sy hitondrana ny anjara-biriky amin'izany fiarovana ny tontolo iainana izany. Ankoatra ny fanandratana ny zavakanto, isany nisongadina tamin'izany ihany koa ny fampiratiana ireo karazana vokatra maro samihafa izay hita eto amintsika ataondra orinasa isan-karazany. Tanjona amin'izany ny mikajy ny tontolo iainana, ny fandraisany rehetra ndraikitra amin'ny fikolokoloana azy ary mba hampiroboroboana ny toe-karena sy ny fizahantany eto amintsika. Zay entreprise sociale BI, entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire, miara-miasa amina exportateur-na légumes zay dia misy an'ilay hoe atao hoe carte de tri, le hors norme na hoe hors calibre izay efa sokajian'ny exportateur hoe simba izy ireny na hoe very kanefa tsisy fahasimbany, tsy hoe lo na hoe potika na hoe misy tsy azo hoanina intsony le zanay récupéré izy ireny dia ahodinay indray amin'ny fomba endrika hafa dia izany indrindra tafiditra ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria iny zavatra iny rehefa hoe very iny dia mivadika ho gazy na ho metana izay manimba ny tontolo iainana. Izay ao amin'ny orinasa Oplen mandray anjara ety amin'ny hetsika resaka momba ny environnement ety Antaninarenina. Dia izay miresaka mahakasika ny tantely ny tena ataonay kokoa, izany hoe tantelinay avy any Maintirano dia varotra izy ny tena ataonay ity satria izy miresaka mahakasika ny environnement ihany koa. Ny tanjonay ankoatra ny hoe fiarovana ny tontolo iainana amin'ity hetsika ity dia mba hizara tantely kalitao ho an'ny Malagasy rehetra, izany hoe tantely tsy mitapoka fa tantely tena pura mihitsy. Etana araka izany, ny fitondran'ny tsirairay ny anjara birikiny amin'ny fiarovana ny fitandrona ny tontolo iainana ary manentana ihany koa ny mpiray-tanindrazana mba hikajy ny harena voajanahary izay hita eto Madagasikara. Manjombona ny tontolo ny politika eto Madagasikara nodimandry androany maraina fa 7 ny volana Jona Arnèvre Samuel, filoha nasionaly ny antoko DST Madagasikara, ankoatra ny mampanao politika sy filohana ny toko azy. Manana ny fahaizana manokana momba ny resaka fambolena sy fiompiana ihany koa ny tenany ary nanamafy fa ny fametrahana ny fitsinja ara-pehefana ny lalana ahafahana mampandroso any Madagasikara. Ny fianakaviana be ny Cool TV FM taloha ny filompanorina sy ny tale jeneraly moa dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity alina ity. Nitrangana horohorontany nahafatesana olona 4 indray tany Haïti omaly. Tsy mbola niena ihany koa ankila nitondra-drano no nora mikija namoizana olona 270 tao anatin'ny andro vitsy. Mila fanampiana amin'ny maha olona ny Antsasamanila ny vahoaka haisiana amin'izao fotoan'izao araka ny antso izay nataon'ny Prime Ministre tany an-toerany. Fantrana lalina Asanjiolahy, loza voajanahary. Anaty fahoriana tanteraka ny mponina any Haïti amin'izao fotoana. Olona misa 4 farafakely no namony aino omaly tany an-toerana vokatry ny horohorontany mahery vaika tany antsinanan'ny Haïti. Raha toka tsy mbola afaka akory ny takaitra navelan'ny ora mikija tao anatin'ny andro vitsy farany izay, izay niteraka fihotsahany tany ka nahafatesana olona misa 270 ihany koa farafakeliny ary 220 tsy hita popoka. Olona misa 703 no voakasika ity tondra-drano ity araka ny tatitry ny firenena mikambana ary 402 alina no tsy maintsy nafindra toerana. Anjato ny trandrava tanteraka ary fianakaviana maro no tsy manan-koraisina intsony amin'izao fotoana. Nanao fanambarana ny amin'ny maha-firenena anaty ame anazy ny Prime Ministre haïtiana. Ny Antsasamanila ny mponina no mila fanampiana amin'ny maha olona amin'izao fotoana.
dia izay ihany koa no manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitrahany ianao ny ara-dalana taminay tao anatin'izay 5 minitra ny tondrana ny fampalalam-baovao zay manapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tomboko lasy tomboko vary velo matomboko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsulu arrive. Vous a présenté Ni Vavao. Algo, Manarakani Iso, Algo, Nikaltao, un vide mirage. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.